Mifamotoana amin'ny Jesoa Kristy anio fahafolon'ny volana aogositra. Makà aina amin'ny fahamasinako izay mpanasitrana. Avelao Aho hanovanao mandritra nyity fotoana ifanakaikezantsika ity. Araka ny lanjan'ny fiheveranao aho ho ivo ny eritreritrao no ho lanja amin'ny fanjarian'ny tahotra sy ny tebiteby ho fahatokisana. Somary tahaka ny atsavily ny fanahinao. Raha mialehibe ny fitokisanao aho, dia mihena avy hatrany koa ny tahotra sy ny tebiteby. Tsy mampitombo ny fitokisanao aho fotsiny ny fotoana hijanonanao eo amiko, fa manampy anao koa hanavaka izay zava-dehibe amin'izay tsy toy izany. Loharanon-karena sarobidy voafetra ny hery sy ny fotoana, koa ilainao mampiasa azy ireo ampahendrena sy mifantoka amin'izay zava-dehibe. Raha mbola mpandehanana eo anilako ianao sady mamonty ny fanahinao amin'ny soratra masina, dia atoroko anao ny fomba ampiasanao amin'ny tanjoko sy ny fotoananao. Fanilo ny tongotra aho sy fanazavana ny lalanao ny teniko. Efesiana 5:5, 5:10 sy 9:9. Koa tandremo tsara ny fitondran-tena nareo. Aza manao toy ny olona tsy misaina, vaoka ho tahaka izay misaina. Araroto ny fotoana azo anao vantsoa fa ratsy izao andro izao. Aza miadaladala fa mba fantaro izay sitrako ny tompo ataonareo. Salamo 5:10, 9:10. Fa nilony diako ny teninao sy fanazavana ny lalak'izorako.